Tontolon'ny fahasalamana ndray ary ho antsika eto Madagasikara dia harena ny zanaka ho antsika malagasy zany zay ny tena zava-dehibe. Maro anefa ireo misedra olana amin'ny fananana anaka amin'ny zao fotoana izao dia efa misy ny vahaolana tsy voatery ampita ranomasina intsony sika vao mahita ny vahaolana amin'izay fiterahana izay raha misy zany ny sary-piterahana araka ity fanadihadiana manaraka ity. Tao anatin'ny 4 taona izao no fantatra fa efa azo tanterahana eto Madagasikara ilay atao hoe insémination artificielle ho an'ireo mpivady maniry te hananjanaka nefa manana olana. Ny asanay araka ny fantatrareo dia mikarakara ny olona ny couple zany ny mpivady izay tsy afaka ny hananjanaka. Zao tena tsy afaka ny hananjanaka. Mety amin'izy ireo ny hoe tsentsina ny trompe ny vehivavy efa kivy izy hoe tsy afaka hiteraka intsony mandrakizay. Tsy marina intsony zany ho an'ny centre de fertilité de Madagascar. Mety koa kivy ilay lehilahy fa hoe ohatran'ny tsy manana spermatozoïde intsony izy nanao spermogramme izy dia hoe voalaza fa hoe tsisy ninina intsony ao amin'ilay sperma fa rano fotsiny fa tsisy spermatozoïde, tsisy tsirinaina intsony zany. Zay zavatra zay koa dia mbola karakarain'ny centre de fertilité de Madagascar. Zay zavatra zay dia mahatonga antsika ho lasa hoe optimiste kokoa zany eo amin'ny fiainana satria tsy hoe vita an'izay ny fiainana rehetrarehetra fa mbola afaka mandroso, afaka mananjanaka daholo zany na ny lahy na ny vavy ary zany dia atsika hoe mianam-balivy terahana hoy. Ivitoerana iray ahafahana manatanteraka izany etsy amin'ny centre de fertilité de Madagascar etsy Ambohimanoro. Ny 5 isan-jato ireo olona nanatanteraka izany no efa nahazo zaza raha ny vaovao voaray ary olona 12 isan'andro no hita faliana amin'izany. Ho an'ny olona mikasika an'izay atao hoe insémination intra-utérine zay alaina zany tsironaina lehilahy stimulena aloha le vehivavy amokatra atsika hoe amokatra tsironaina be dia be maromaro dia raha avy eo tsenaina ametrany ao anatin'ny tranonjaza ao no atao ilay tsironaina lehilahy zay in vivo zany zay satria mila le trompe zany hoe fantsona mitondra ny tsironaina lasa vavy ilaina ho perméable zany hoe ilaina ho malalaka dia afaka mivezivezy ireo tsironaina anankiroa. Fa rehefa ohatra ka tsentsina ny trompe, tsentsina zany le zavatra dia ohatrany tsy mety tsony zay voatery zany natao ny hoe fécondation in vitro zany hoe alaina any anaty toranina aloha le vehivavy alaina any amin'ny any le tsironain'le vehivavy alaina any anatin'ny ovaire zany rehefa avy stimulena mazava loatra fa natao misy an'izay hoe stimulation zay dia nalaina tany le tsironaina dia ao amin'ny laboratoire indray zany ao amin'ny laboratoire no apetraka atao mifangaro atao no ao no atao miaraka le tsironaina ny lahy sy ny vehivavy ao amin'ny laboratoire dia rehefa avy eo rehefa vita zay vao apetraka ao anatin'ny tranonjanaky ilay vehivavy zany. Arakaraka ny mahasarotra ny zava-misy sy ny fanatanterahana ny insémination artificielle, ny saran'ny fanatanterahana azy ity izay misy karazany roa araka ny voalazan'ny mpitsabo dia ny fécondation in vivo izay atao an-kibo ihany ny fanakambanana ny tsironain'ny lahy sy ny tsironain'ny vavy ary ny in vitro izay atao ivelan'ny kibo ny fanakambanana izany mialohan'ny ampidirana azy ao am-boga. Ka manomboka amin'ny 2 hetsy ariary ny saran'izany.